Manoloana ny feo miely tato anatin'ny andro vitsy izay fa hoe tsy nampahafantarina ny vahoaka fa natao antery ny momba ny tetikasa Tanamasoandro sy ny hoe tsy nanara-dalàna ity tetikasa ity. Efa niparitaka teny anivon'ny komina rehetra voakasika ity tetikasa ity ireo petadrindrina izay takiny ny lalàna. Nanaraka ny lalàna velona araka izany ny dingana lalovana mikasika ny Tanamasoandro ity. Nanomboka tamin'ny 17 juin ka hatramin'ny 17 juillet teo amin'ireo komina ireo no nivoaka ny affichage mikasika ny arrêté commode ny acquisition par voie amiable ou par expropriation pour d'utilité publique amin'ny travaux de construction nouvelle ville na Tanamasoandro. Ny fomba fivoakan'le arrêté rey dia tahaka zao zany. Mivoaka ny arrêté tamin'ny 4 juin 2019 dia naparitaka tamin'ireo tany amin'ny commune voakasiky ny projet zany le commune voalazako teo. Dia nanomboka tamin'ny 17 juin ka hatramin'ny 17 juin nanao ny affichage zareo sady nandraisana ny doléance ny olona teny fokotany misy fokotany maromaro zany amin'ireo commune 10 ireo dia efa nanomboka nandray zareo dia voaray daholo zany vitsy zay lafin'ny enquête commode zay nandritra zay ray volana zay dia tapitra tamin'ny 17 juillet zany fandraisan'ny taux de tolérance ireo mponina rehetra tamin'ireo fokotany marobe amin'ireo commune 10 ireo. Doléance na fanamarina avy amin'ny mponina sy ny olon-tsotra maro samihafa no voaray izay maneho avy hatrany fahitan'ny vahoaka ny fampahafantarana rehetra izay natao. Fanamarina izay nataon'ireo vahoaka amin'ny endrika roa samihafa. Zany hoe fivoahana io DUP io na décret d'utilité publique io dia midika fa tsy azo ny fanjakana tao mihitsy ny mivarotra ireo tany ireo. Dia azo lazaina hoe fitopolo isan-jato ireo olona zany nametraka ny doléanceny ao anatin'le enquête zany dia azo lazaina hoe ayaroa tena mitombona tao amin'le olona zany. Voalohany amin'izany dia matahotra le olona hoe tena voalova le expropriation na le taninay voakasika le projet ity. Ny ahafaharoa teo amin'ny olona dia izao rehefa voalova le izy dia nitombam-bidy andoavan'ny fanjakana azy ve mahasahana ny vidin'le bien na ny vidin'le tany le olona. Zay ngamba raha fihezina le izy hatreto ny tena hoe mahazo ny ahian'le olona fitopolo isan-jato amin'le enquête natao zany iainan'le olona amin'izao fotoana zao. Satria rehefa natao ny enquête dia namaly tao anatin'le enquête dia eo amin'ny 2755 na 550 sy 740 dia fitopolo isan-jato zay zany dia zay anakorotsy daholo ny tena mibahana amin'ny. Ankoatra ny fampahafantarana io nisy didim-panjakana izay laharana fa 724 tsipika 720 ny 4 aogotra sy 24 manambara fa ilainy ny fanjakana na ny déclaration d'utilité publique ny asa fanamboarana ny tanàna vaovao Tanamasoandro. Eo no anomboany fampirarahana na izany atao alamiable izany hoe ampiralahina ny fialan'ireo olona manana tany na trano voakasika na izany efa hita amin'ny saritany misy eo amin'ny petadrindrina ihany koa. Efa nisy ankoatra ireo ny fifanatonana na teo amin'ny tompon'andraikitra eny an-toerana sy ny teknisiana ny ministera ny fanajerena ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy na tamin'ireo vahoaka sy ny ministera tompon'andraikitra. Manamarina ireo rehetra ireo fa voahaja amin'ny antsipiriany ny dingana rehetra takiany lalàna mikasika ny Tanamasoandro.